Arak'izany dia anomboka amin'ny voalohan'ny volana May zao raha tsy misy ny fivana ny fidina ny amboaran'ny filoha. Ireo ekipa valo tao anatin'ny Top Gold 8 ihany no miatrika izany faninana izany ka arakaraky ny filaharan'izy ireo no nandaran'ireo teknisianina ao anivon'ny federasiona ny ampaefadalana vetrany. Raha tsy misy ny fivana dia anomboka ny faran'ny herinandro zao indray ny fidina ny amboaran'ny filoha eo amin'ny taranja baolina lavalava. Avy hatrany dia hiditra eo amin'ny ampaefadalana ny faninanana ka dia izay resy zany dia mangorondamba avy hatrany amin'ity fidina ny amboaran'ny filoha ity. Ireo ekipa valo sangany tao anatin'ny Gold Top 8 no hiatrika izany fidina ny amboaran'ny filoha izany. Ka raha ny fandarana nomen'ny zareo avy eo amin'ny teknisian'ny federasiona malagasy taranja baolina lavalava dia arakaraka ny filaharany izy ireo nandritra ny faninanana no andarana ny ampaefadalana. Ka toy izao ary no iona amin'izany mpaefadalana izany. Ny FTM Manjakaray ifandona amin'ny TAM fiaonan'ny Samy Carte io, IRC ikatroka amin'ny Savoniry Tropical fiaonan'ny Samy Boaty io, 3FP sy TFA anaty hazo, baolina be indray eto zany anala velany 3FP iona amin'ny Pilikely, USA anakady fotsy iona amin'ny Kosfa. Ireo zany no fandaran-dalao eo amin'ny mpaefadalana amin'ny fidinany amboaran'ny filoha.